Miaraba ihany koa izay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra na ny eto Madagasikara na ny any ivelany a, miaraba ny reny rehetra ihany koa any amin'ny tontolo rehetra eny. Anio satria fotoana manokana androany dia fotoana anaovantsika question réponse izany izay fanaontsika isaky ny faran'ny volana fa saingy noho ny amin'ny fandaminana dia lasa androantsika no anao azy. Dia raha ohatra misy manana fanontaniana isika dia afaka mametraka an'izany manatony ety aloha dia afaka mametraka ny fanontaniana izay mety manitikitika antsika fiarahana amin'ny tompo na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny zavatra ao amin'ny baiboly afaka apetraka daholo. Fiatanana tany tompo daholo aty bon fête mère. Fanontaniako verset ao amin'ny Hébreu toko 4:4 hatramin'ny 5 manambara hoe fa efa noazavaina indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa niemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho famianarana dia hazavao kely. Eny ary dia inona tsy azo se zavatra tsy azoko amin'ilay izy hoe ny famonjena tsy mety very dia nefa raha zavatra hitako amin'ilay verset zany dia efa mpanompon'Andriamanitra ilay olona ohatra ny pasteur zany ilay izy dia ilay pasteur miverin-dalana ny ala tao izy satria aty izao izy miteny hoe efa navaoziny indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina. Efa nandray ny fanahy masina izy zany normalement fa nandray an'i Jesosy ilay olona dia nagaga anahy ilay izy dia sady ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy nefa niemotra ozy izy, niemotra zany ilay izy dia tsy azo avoaziny indray ho amin'ny fibebahana. Izay ny teneny rehefa eo satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny hazo fijaliana ka manao azy ho loha tsy teneniko tsony. Zavatra mila azontsika amina tontolo fanompoana dia misy mot-clé vitsivitsy mila fantatra ao anatin'ilay izy. Ny anankiray tiako hazavaina voalohany indrindra ao anatin'ilay izy dia ilay hoe miemotra. Ilay atao hoe miemotra. Inona ny atao hoe miemotra ka tsy azo avoazina indray. Eo mantsy matetika no mitondra fikorontanana hoe amin'ny fotoana tahaka ny ahoana no miemotra marina ny olona. Ny teboka voalohany aloha zany tena milaza mihitsy ilay saotra masina olona efa nanandrana ny fanahy masina, olona efa niaina. Izany hoe tsy azo ozongozonina ny famonjena fa tena voavonjy marina ilay olona. Fa tao anatin'ny vanim-potoana anankiray tao anatin'ny fiainany dia niemotra izy. Izay zany ilay supposition eto. Dia ohatrany ahoana ny zavatra izay mitranga ao anatin'izy io. Matetika tsy azon'ny olona ny atao hoe miemotra. Ny atao hoe miemotra dia tsy hoe ohatra hoe nanompo an'Andriamanitra ny olona anankiray dia niverina amin'ny fahazaran-dratsiny taloha ohatra zany zao hoe miverina amin'ny fokasigary izy zany. Na hoe nanompo an'Andriamanitra ny olona dia lasa tsy nanompo tsony izy avy eo. Izay zany eritreretin'ny olona fa hoe miemotra. Ny zavatra azontsika sy ny anarantsika foana zany hatramin'izay dia zao hoe les actions, les zavatra ataontsika, zay no famaritana le atao hoe fiemorana. Mivavaka izy dia avy eo izy tsy mivavaka tsony dia miemotra izy ny dikan'izay. Ny antso Jesosy izy dia avy eo izy tsy ny antso Jesosy tsony dia niemotra izy ny dikan'izay.
lasa miverina misy fahazanany ratsy ao anatin'ny fiainany a dia miemotra izy ny dikan'izay. Ny alasampana izy a dia miemotra izy ny dikan'izay. Taloha izy manao C dia zao izy lasa manao ela miemotra izy ny dikan'izay. Tanao misy famaritana be dia be omen'ny olona kasika le atao hoe fiemorana izay diso ka mampatonga le zavatra tsy ho araka ny tokony ho izy. Fa ny tena atao hoe fiemorana ny tena atao hoe fiemorana dia fivadiana fanompoana Andriamanitra hafa. Zany hoe ohatra zany zao hoe za tena nateraka indray ny resaka, za tena nateraka indray, tena miprofesia an' Jesosy eo am-bavako, dia nefa lasa mivadika manompo sampy aho ohatra, na mivadika lasa dadarabe, na mivadika lasa tsy fantatro izay karazan'Andriamanitra hafa eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia zay izy ny atao hoe miemotra, zay izy ny atao hoe miemotra, mivadika tanteraka zany lay fironan'ny fanahiny anaty. Ny zavatra mila fantatritsika dia zao ny tontolo ara-panahy no resahana, zany hoe tsy voatery azontsika tsaray ny ety ivelany fa miemotra ny olona anankiray. Azonareo ve zany? Tsy hitanao ety ivelany zany hoe miemotra, tsy hoe lasa latsaka tao anatin'ny fijangajangana izy eo koa roatra, dia hoe miemotra izy. Tsy voatery hoe tapermanao iny fadisoana iainana iny. Azonareo zany? Azonareo ve zany? Ny atao hoe miemotra dia tapermanao, zany hoe hijalona amin'izay toeran'izay izy. Azonareo? Zay ny atao hoe miemotra. Ny alalana le fiemorana fiovana mihitsy. Jesosy dia nivadika lasa Boda, Jesosy dia nivadika lasa Mahometa indraina, tsy fantatro indrainy lasa inona sy tokiana. Jesosy dia nivadika zavatra hafa, miova tanteraka ny any anaty. Fa raha resaka hoe fahotana na fahadisoana na zavatra tahaka izany, izay zavatra mety mahazo ny olombelona rehetra, dia tsy azo ilazana mihitsy hoe miemotra. Tontolo ara-panahy zany le fiemorana aloha voalohany indrindra. Azontsika le izy, tsy tontolo ara-nofo. Tsy hoe nanao fahadisoana dia niemotra ny dikan'izay. Fa tsika rehetra manao fahadisoana foana nge isan'andro e. Fa tsisy mandroso miemotra zany. Fa état spirituel le izy. Voavonjy dia niala tao amin'ilay tontolo famonjena. Azonareo? Dia niditra tany amin'ny tontolo hafa mihitsy. Zay izy no atao hoe miemotra. Mety misy fotoana ny olona tena hoe latsaka. Tsy haiko fefantantaraiko teto raha tsy diso le anabavy anankiray nijory vavolombelona hoe tena ny Kristy, fa nandritra ny 2 taona tena mandeha amin'ny tsizy mihitsy ny fiainany. Tsy famporisihany zany hoe mety foana zany, fa ilazana aminao hoe tsy ety ivelany le izy. Zany hoe ny fomba fandiniany ety ivelany dia niemotra le anabavy. Tsy aotsony io, fa ny amin'ny tontolo ara-panahy ihany, ao amin'ny fanahiny ao, izy sy Andriamanitra rery ihany malala le ara-panahy. Ary raha tena zay tokoa izy hoe niemotra, dia araka ny Hebreo 9:5 io, tsy misy fanavozana intsony. Fa matoa ny olona anankiray mambola mahatsapa ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fony, dia tsy niemotra izy zay. Satria ny fanahy masina dia ozy izy ny fomba fanambarana teo manao ny zanak'Andriamanitra ho fahamenarana raha mamerina ny olona indray ao amin'ny tokony ho izy. Azonareo ve hatreo? Azo. Ka le fiemorana zany tsy zavatra hitan'ny masontsika, tsy voatery moa zany. Misy le hitan'ny maso le lazaiko te tena miova Andriamanitra, tena miova fanompoana, tena miova ny profession ny vavy, manao tsinitsinina n'ilay zanak'Andriamanitra. Misy olona tena manao an'izany. Eo izy mitory Jesosy, afaka heritaona 2 taona tena zavatra hafa mihitsy ny teneniny. Tena lasa miteny ratsy ny anaran'i Jesosy, miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra. Zay zavatra zay le niova tanteraka. Raisina fotsiny aloha le izy dia avy eo azavaiko ny faharoa tapany faharoa. Zay zany le izy. Voalohany zany ny fiemorana tsy arak'izay eritreretantsika azy hoe misy ety ivelany. Fa ny tena fiemorana dia isy Andriamanitra rery ihany malala hoe tena niemotra marina ve sa tsy tena niemotra marina. Fa matoa ny olona ray mbola tafaverina dia tsy fiemorana ny anaran'izay.
tsy fiemorana. Possible ihany koa ary ny akamaroam-potoana dia tsy niemotra le olona fa tsy tao mihitsy izy. Dia ato izy vo tena ao marina. Dia ozy izy ianao hoe niemotra izy nefa tafaveriny, tsy tafaveriny izy fa zay izy vo ao. Dia nidika an'izay ao mbola tsy refusé, mbola tsy nilavina ihany zany la Hébreu 9 fa mbola vo marina foana. Ary niteboka fahatelo ao anatin'ity resaka ity dia zao ihany koa. Ny Hébreu 9 dia fampianarana supposition. Tsy affirmation zany fa supposition. Zany hoe raha misy olona efa nanandrana, efa nanao an'izao, efa nanao an'izao, efa nanao an'izao, kanefa zao. Zany hoe mampiseho trangan-javatra zay tsy voatery isy izy. Fa ohatran'izao mifandeha le izy hoe raha ohatra zao manome anao ary milaza aminao hoe raha ohatra ka eto Madagasikara ny misy horohorontany tahaka ny any États-Unis, na raha ohatra ka eto Madagasikara ny misy lanezy tahaka ny any Europe, midika ve zany fa isy lanezy eto Madagasikara? Mety tsy isy mandrakizay zany, fa supposition. Raha isy be dia be ny olona ho faty. Raha isy tena tsisy raisina intsony eto Madagasikara, mandefa supposition. Dia ny fahefatra zay ambarako aminao anatin'le izy dia zao. Rehefa mamaky an'io baiboly io dia ozy ako hoe indraindray tsy ao anatin'ny saitsika fa efa ohatr'izay koa moa zany zavatra nanazarana antsika hoe tenin'Andriamanitra sy sisa rehetrarehetra, fa misy antony matoa na dia ao anatin'ny soratra masina ary dia miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ohatra any amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly hoe fa nitoem-panahin'ireo olona tany Bery dia tsara lavitra noho ny tany Tesalonika, satria nazoto nandinika ny teny isan'andro izy ireo na marina na tsy. Zany hoe io epistily nisoratan'ny apôstôly io nonomenandry zareo fa tsy niraisiny tonga dia ambokiny be fotsiny hoe zay ny fanambarana, ok, amen. Fa inona ny zavatra natao? Nandinika izy hoe tahaka ny ahoana na tahaka ny ahoana. Ny zavatra nitranga ao anatin'ny tantara sy nitranga sy ny seho ao anatin'ny soratra masina zay hitantsika dia voalohany indrindra mbola tsy mipetraka tao anatin'ny tontolo sy ny tantara ny teny hoe fausse conversion. Zany hoe fiovam-podiso tsy mipetraka ao anaty, tsisy an'izany ao anatin'ny baiboly. Fa zay rehetra nanaiky an' Jesosy ho tompo tamin'ny vavany dia no heveriny fa converti daholo. Ina moa le hoe manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavany, manaiky amin'ny vava, confession par la bouche, fa Jesosy no tompo, ie Jesosy marina no tompo. Raha arak'izay démonstration nareo zay, Jesosy no tompo. Ok, manomboka androany, kristianina ianareo, kristianina ianareo, kristianina ianareo, kristianina ianareo. Inona zavatra nitranga tao anatin'izay zavatra iray? Tsy nanana, mbola tsy nanana zany ny olona tamin'izany fotoana izay vao nanomboa ny filazantsara izany, satria sombitsombony daholo ny any tsirairay avy, dia mbola tsy nanana n'izay fomba fijery zay hoe tena ao marina ve? Tena nateraka indray marina ve? Fa zay niditra rehetra tao anatin'ny fiangonana dia neverina ho tena izy daholo, ary nitondra fikorontanana izay zavatra izay. Nitondra fikorontanana tao anatin'ilay fiangonana izay zavatra izay. Mahatsiaro ho fanoharana ny tenin'i Jesosy hoe nisy lehilahy nanatany-boly anankiray ozy izy dia namafy zavatra tsara teo izy mpiasany, fa rehefa tonga ny alina dia nisy fahavalo kosa namafy voratsy teo amin'ny tanim-boly izay nambolena zavatra tsara io ihany. Zany hoe ao anatin'ny fiangonana efa hatramin'izay ka mahandraky tiany androany dia tsy olom-bovonjy daholo no ao. Azonao ve le izy? Tsy olom-bovonjy daholo ny ao, fa misy voan'ny Satana ao anatin'ny fiangonana. Zany mahatonga fikorontanana ao anatin'ny fiangonana, sady misy ondry no misy osy no misy ambody. Tsy mahazo mijery ny ao akaikinao ianao hoe ohatrany dia tsy mahazo manao analizy hoe le be menimenina reny tena ohatrany le masika be reny ohatrany ambody, tsy zay le izy. Fa misy an'izay ny tontolo mpanompona, misy an'izay ny tontolo mpanompona, ary nisy an'izay tamin'ny andron'ny apôstôly. Tantaraiko anao ty tantara anankiray ity, ohatra zao hoe bokin'ny Jakoba, ny bokin'ny Jakoba epistily zany, dia saika tsy nampidirina ho isan'ny baiboly protestanta.
misy zany le atao hoe canon biblique protestant 9 nekena ho isan'ny baiboly, isan'ny boky ao anaty baiboly protestanta. Fa ny bokyny Jakoba dia saika tsy ho ampidirina. Satria inona ny antony? I Jakoba dia manambara zavatra fahafa. Ozy Jakoba miresaka. Ianao va miteny fa ny finoana ny tena izy, dia ato misy milaza fa ny asa ny tena izy, ry adala. Tsy fantatrao fa maty ny finoana raha tsy misy asa. Zay zavatra zay tsy fampianarana miorina amin'ny fanambaran'i Jesosy sy ny fanambaran'ny apôstôly hafa. Fa ny fanambaran'i Jesosy sy ny fanambaran'ny apôstôly hafa dia zao hoe vonjena amin'ny finoana ny olona fa tsy vonjena amin'ny asa. Jakoba indray manambara fa raha vao tsisy asa dia maty ny finoana. Zany hoe misy zavatra mampikorotanao. Ny faran'le izy moa zany nampidiriny zalahy ihany le bokin'ny Jakoba fa nataony any faraparany ihany mba zay tena miinsiste be mamaky baiboly mahita azy fa zay anina rehetra zany mba ty amin'ny asan'ny apôstôly sy romana ampy zay efa hay zay. Tsisy mahita loatra le any amin'ny Jakoba any amin'ny faraparany any. Inona ny problema tao anatin'le izy? Samy marina ry zareo. Saika tsy apiditra ny tantaran'i Jakoba sy Jakoba, samy marina. Fa inona ny problematika sy zavatra mitovy ihany koa ao anatin'le bokin'ny Hebreo sy ny bokin'ny Jakoba? Nanome fampianarana ry zareo araka ny zavatra misy hitany sy araka ny zavatra mitranga zay hitany. Inona ny zavatra misy sy mitranga zay hitany? Notoriana lay famonjena amin'ny alalan'ny finoana. Fa misy olona amin'izay milaza fa mino nefa tsy misy vokatra. Azonareo? Satria manino? Tsy finoana avy amin'Andriamanitra. Fa finoana avy amin'ny saina, finoana avy amin'ny analizy, finoana avy amin'ny fandiniana, dia tsy mitondra ilay vokatra Andriamanitra. Manomboka mijery amin'izay ny apôstôly fa ahoana reto ny to mino nefa to kamo miasa, mino nefa fetsifetsy, mino nefa kamo be tenda. Efa hatrany anatin'ny baiboly nisy zany. Tena mila andraisana fepetra reto satria raha teo ihany koa mandeha le système hoe zay rehetra ny varotra tany na trano tondra azy zany teo tongotry ny apôstôly dia nizarainy nisy nahita an'izay. Mieritreritra hoe taranakara-panahin'le nanontany hoe rabe ho aiza ianao no mitoetra. Dia nisy toy an'le izy nahita an'le fandehan-javatra teo amin'ny apôstôly ohatra mety dia tsy niasa ry zalahy. Dia lasa amin'izay Jakoba nitondra fampianarana izay orienté mitodika amin'ireo karazana olona milaza ny tena famino nefa tsy misy asa ireo. Dia niteny ry adala, tsy fantatrareo fa foana ny finoana raha tsy misy asa. Zay no nahatonga an'iny io fampianarana io. Dia tahaka an'izay ihany koa ilay Hebreo 9 pary analizy mahita an'ilay olona izay manao kitoto. Nefa ny problema dia zao, na le olona tsy mamoaka asa na le olona manao kitoto, samy le votsy izy avokoa. Azonao ve le izy? Tsy olona nateraka indray ireo fa le connaissance, le fahatakarana tamin'izany fotoana zany mbola amin'izay avo izay. Samy manana ny fahatakarany par génération. Aza mieritreritra mihitsy ianao nomena ny zavatra parfait rehetra. Non, fondation ozy izy nomena ny apôstôly. Zay le zaray rahalamana tsoa. Fototra no nomena ny apôstôly fa tsy ny trano ray manontolo. Tsy izy manangana ny fampianarana ray manontolo ny fivavahana kristianina. Fa ry zareo no manao fondation. Azonao? Dia ny hafa manaraka azy dia mandrafitra eo amboniny daholo fa tsy mandakana mitsipaka. Dia tahaka an'izay le izy manomboka nijery ny apôstôly ny tontolo izay misy azy. Dia izy hoe reto mbola manao kitoto. Rianina sy rianina manao kitoto. Ka dia alao afarina dian'izao fa raha misy ilo le fananandrana ny fanomezana kanefa miemotra dia tsy misy fanavozana intsony. Zany hoe le parole zany adressé any amin'ny olona tsy izy. Azonao le izy? Fa zay le azavaiko hoe raha misy fampilazana ao anatin'ny toeram-piasana anankiray hoe manomboka izao amin'ny valontsika miditra ka zay tara rehetra amin'ny valo, zay tarany amin'ny valo rehetrarehetra dia ho voaroaka daholo. Mety ho taitra ve le olona zay miditra amin'ny fito sasany? Tsy taitra izy. Satria manino? Tsy destiné ho azy le parole. Azonareo? Fa destiné ho an'ilay olona izay miditra amin'ny valo sasany. Dia tahak'izay tsy tokony hisy lay fitenenana hoe zay tarany amin'ny valo raha niditra tamin'ny fito sasany daholo le olona rehetra.
dia tsy ho nisy mihitsy fampianarana sy fanambarana hoe zay miditra amin'ny valo sasany zay tarany amin'ny valo voaroka manomboka izao fa noho ny amin'ny fisian'ireo tara lava dia lasa ny sadapta lay mpitondra lay entreprise ary nametraka an'izay fepetra izay hoe horoahana izay rehetrarehetra miditra amin'ny valo tsy tokony ho tafiditra zay rehetra tarany amin'ny valo tsy tokony ho tafiditra ao anatin'ny fitenenana mihitsy izany fa noho ny amin'ilay olona misy tara lava dia tsy maintsy apetraka izay zavatra izay fa raha ny olona rehetra ao miditra amin'ny fito sasany tsisy an'izany tsisy hiteny an'izany mihitsy mandrakizay azonao le izy dia tahak'izay ihany koa napetraka ny fepetra satria misy an'ireo élément izay tsy nateraka indray ao anivon'ny fiangonana saingy tsy mbola voasonde tsara tsy mbola voazatoetra tsara dia nalefa daholo ny fampianarana zay fampianarana ianao nge rehefa mahita ny fampianarana rehetrarehetra misy zavatra mahavariana be dehibe zay mandanga aoka tsy andanga intsony zay mangalatra aoka tsy angalatra intsony mampite metra-panontaniana hoe fa fiangonan'Andriamanitra manavy ity resahany ity so dia mba any amin'ny kermesy ary le resaka dia afatra farana ny olona misy karazana fampianarana oatra izany satria misadapta amin'ilay auditoire le mpanatrika karazana teraka indray zao fanambaran'i Jesosy zany nanome azy fiainana mandrakizay tsy zany naka ny fiainana mandrakizay tany amin'i Jesosy tsy zany nangataka an'ilay izy ary tsy zany tahiry azy sy napirina azy tany anaty boaty fa izy no manome dia izy no miazona eo am-pelatanany ok fa le afatra dia destiné ho an'ireo olona fotsiny amin'izao ahafahana mitondra fiangonana arak'izay tokony ho izy azonareo le izy dia raha tsorina zany ny resaka dia io fampianaran'ny Hébreu tena marina mihitsy le izy hoe tsisy fanavozana fa ozy aho hoe de toute façon raha tena nateraka indray marina ny olona tsy mila mpandrenesina an'izany akory izy satria misy miazona ny fanahiny ao anatiny fanahy masina ny miazona azy fa tsy izy miazona tena zay ok manaraka le mieza eo dia orienté tsy azo afangaro le fehezanteny le mieza ambarany eo dia eo amin'ilay hoe mieza mitady fihavanana 14 izy teo 6 12-14 sa 10-14 miezaka mitady fihavanana zay le ambarana eo ary fahamasinana fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo mieza mitady fihavanana ny fihavanana zany tamin'izany fotoana zany dia satria ny olona tao anatina korotana be ohatra tsotra zao hoe ao amin'ny Hébreu ihany izy dia efa milaza ao amin'ny toko 10 hoe misy olona mandroba ny fananany tamin'izany fotoana zany araka ny fitantaran'i Jesosy Kristy raha misy olona manery anao andeha maily ray miaraka aminy dia manaova maily roa ina moa zavatra mitranga tamin'izany fotoana zany misy miaramila tonga dia mibaby kitapo ry zalahy dia forcé ntsotro rao ianao avy ianao aty hoetiko ty kitapoko ty ndao miaraka amiko dia ozy izy Jesosy hoe raha zay ny ataony ka maily ray dia ataovy maily roa ny ianao ohatrohatran'izay zany le sary dia le fiezahana mitady fihavanana ao anatin'ity zany dia ohatran'izay miezaka mihavana amin'olona rehetrarehetra mbola misy teny zay izy milaza hoe raha azo atao satria manina misy fotoana tsy azo atao tsy azo atao ilay izy rehefa manelingelona ny fanompoana tsy azo atao ilay izy rehefa mampanota rehefa mampanao zay tsy sitrapon'Andriamanitra dia tahak'izay ihany koa le fiezahana mitady fahamasinana dia ny fahamasinana ny fitondratena tsara efa nyresantsika hoe tsika natsona ho masina
dia mandeha amin'ny fahamasinana. Tsika tsy mandeha amin'ny fahamasinana mba ho masina, fa natsoina ho masina dia mandeha amin'ny fahamasinana. Ohatra tsotra ny anazavantsika anazy dia tahaka izao. Rehefa nomena, tsy hoe rehefa nomena moa zany, fa rehefa zanaka ianao dia mitondra tena tahaka ny zanaka. Tsy misy olona mitondra tena tahaka ny zanaka mba ho zanaka, fa zay efa zanaka no mitondra tena tahaka ny zanaka. Fa raha-panampy ny toeran'ny olona anankiray na iantso an'ilay dadan'olona ho dada ary izy teny gasy ny anjony hoe mba hiezaka koa ho zanaka. Fa lefa zanaka no asaina mandeha amin'ny mahazanaka azy amin'izay. Ohatra tsotra zany zao anatin'ny bokin'ny Lioka toko tsy fantatro iny 5:10 angamba iny mikasika an'ilay zanakadala. Dia le zokiny tsy mitondra tena ho zanaka, satria izy mitoetra mandrakariva tao an-tranon'ny rainy nefa tsy mba nihinana n'izay sakafo tao amin'ny tranon'ny rainy. Dia tahaka an'izany zany zao ny ohatra izay ilazana hoe tsy mandeha amin'ilay mahazanaka izy. Dia tahak'izay ihany koa misy olona zanaka Andriamanitra fa mety variana, mety tratra ny fampianaran-diso, mety tratra ny karazan-javatra maro isan-karazany, dia lasa manao négligence, lasa manao tsinitsinina, lasa tsy mitondra tena tsara, lasa sasafoana. Dia io ny resan'ny soratra masina hoe mizaha mitady fahamasinana, mizaha mitady fihavanana ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Izay no avalintsika amin'ny fanontaniana iny. Fiadanana daholo. Fanontaniako voalohany efa tamin'ny tao anaty toriteny ihany ilay izy fa raha mba azo averina kely ilay ny fanazavana tena dikany hoe mikatsaka ny fanjakany sy ny fahamarinana sy ny hoe miady tsara ny finoana. Dia ny fanontaniana faharoa Zakaria 1:12. Tsy azoko ilay toko. Resaka amin'ny haviany loza ary ny hafoizana ny ondran'i Jehovah no ny fandavana azy sy ny anolorana ireny no ampiandry atala. Dia ilay izy miresaka tehan'ny fahasoavana dia tehina fikambanana. Dia avy eo indray izy miresaka an'ilay sekely volafotsy 3. Dia avy eo indray izy miresaka tehana mpiandry atala. Dia tsy azoko ilay fisotran'ilay verset. Le hoe katsao aloha fanjaka sy fahamarinany dia hanampy anareo zavatra rehetra. Dia rehefa maheno an'izay ny olona dia hoe inona tika an'izany katsaka fanjakana dia miankina amin'ny atoko-pinoana an'ilay olona amin'izay rehefa avy eo. Ohatra ka hoe mpanaja lalàna ilay atoko-pinoana dia natao hoe katsaka fanjaka sy fahamarinany dia akatoavy ny lalàna. Natao hoe mikatsaka fanjaka sy fahamarinany mialaha amin'ny toaka aza foka sigara tsony, mandehana mivavaka manaova an'izao. Dia misy sary ohatran'izay ilay izy. Fa ny dikany hoe katsao aloha fanjakany sy fahamarinany dia ataovy izay ahitanareo ny fanjakany. Dia tsy alalavitra isika fa amin'ny Baiboly ihany manazava azy. Ahoana izany resaka izany? Ahoana ny ahitana ny fanjakany? Izay saina tetavina olona io. Ny Jaona 7:7. Ateraka indray ny olona dia mahita fanjakany lanitra. Ary ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona dia miditra ny fanjakany lanitra. Raha miresaka zany Jesosy an'ilay zavatra izay ambarany tamin'ny vanim-potoana izay natongavany, dia ny zavatra rehetra ambarany io dia miivo amin'ny zavatra anankiray. Mino ahy ianareo, izay fotsiny ihany. Izay mino dia mahazo ny fanjakany lanitra. Zay no bazy ny fiarahana amin'ny Kristy. Raha miresaka izy zany ao anatin'izy katsao aloha dia tsy hoe enjeo daholo ny fotoam-bavaka rehetrarehetra. Na hoe atokany zao na zao, le afatra eto zany tsy afatra mandavataona. Azonareo ka ianao efa tafiditra ny fanjakany lanitra dia mbola hikatsaka foana ihany. Dia mbola izay verset foana ihany ny ahodinao isaky ny mihetsika eo. Misy olona tsy mahalala afa-tsy io Matthieu 6:33. Ary isaky ny misy problème dia tsisy afa-tsy io ny avoaka.
isaky misy problema marary ianao katsao aloha fanjakany sy fahamarinana reraka ianao katsao aloha mandrapatapitry ny fofonaina mikatsaka ihany tsy mivadika tsara maso mihitsy fa miodina eo am'izay foana le tsisy évolution mihitsy zany le fanompona fa mikatsaka foana mba en plus tsy hoe mikatsaka mba hoe zay zany fa nitanjon'le mikatsaka mba hanampy anareo ny zavatra rehetrarehetra zay ny tena tanjona ahoana zany ananan'le zavatra rehetra aloha mikatsaka aloha zany mikatsaka aloha mikatsaka fa le fikatsahana amin'ny voalohany rehefa tafiditra ianao amin'ny fanjakan'anitra dia miditra fotsiny ihany ianao dia tsy natao anao intsony verset anankiray io fa natao an'izay any ivelany io zany natonga azy ny resaka sy nanambara tao anatin'le izy ary amin'izany aza manao tahaka ny jentilisa dia manao hoe inona no hoaninay inona ny sotronay ahoana ny trano atorianay fa izany dia katsahan-jentilisa fatratra fa efa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany fa katsao aloha fanjakana zany hoe misy destination le afatra fa tsy ho atsika izay efa ao amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa mifanjakan'ny lanitra ny olona dia miditra dia mihinana dia misotro dia mankafy fa tsy mbola miezaka foana ho tafiditra hitanao mitovy amin'le resaka hoe isaky mihetsika dia fanay masino avy isaky ny mandeha zao zavatra efa profitena fotsiny le izy rehefa ao anaty tobilanao motera dia ahodina fotsiny lakle fa tsy motera foana ny anontanianao ingaina foana le kapô ao sa tsy ao fomaraina dia ingaina aloha ny kapô ao sa tsy ao le motera aloha fa sao dia za manao programa nefa nisy naka atao le motera fa rehefa tafiditra ho fanjakan'ny lanitra sika dia miditra amin'izay rehefa nomena koa ary le fanjakan'ny lanitra fa tsy nangatantsika nantedavitsika fa nomena tsika dia misitraka fotsiny an'ilay fanjakan'ny lanitra sisa isika ao anatin'izany ka veriko eto ny tsindrom-peo anankiray tsy verset rehetrarehetra ao anaty baiboly dia natao atsika daholo misy te zao ao anatin'ny baiboly ao milaza jesosy hoe amin'izany ozy izy fariseo ozy izy dia tahaka ny olona anankiray manao an'izao sy manao an'izao ka amin'izany miresaka amin'ny jiosy izy eno izay ampianariny anareo dia ataovy daholo raha anaraka an'izany ingatsika dia lasa ihany koa zany raha hitentsika hoe zay ny ao amin'ny baiboly hiverina amin'ny fampianaran'ny fariseo ingatsika satria izay mibaiky eo ny jesosy hoe izay teneniny anareo ataovy daholo dia zay no mila azantsika tsara mahafantatra hoe destiné ho an'izy ny afatra ny faharoa mikasika ilay faminaniana dia ny faminaniana somary boky manahirana somary boky sarotsarotra rehefa manome faminaniana ny soratra masina dia tena mandeha tsika zany ampianarina le hoe tsy misinga verset fa ny faminaniana nefa tena misinga mihitsiny any misy zavatra mandehandeha be dia be mihitsiny sady miresaka zavatra ray izy ao amina vanim-potoana anankiray ohatra zany zao hoe ity faminaniana anankiray ity mivoaka tamin'ny andron'i jesosy fa ity faminaniana anankiray ity tsy mivoaka raha tsy tamin'ny andron'ny apôstôly ary ty anankiray ity dia nivoaka tamin'i jesosy mbola tsy teraka nefa reo teny anankitelo reo ao anatin'ny toko anankiray zany hoe samy manana ny destination an'le izy raha miresaka zakaria zany 7:11 izy teo dia miresaka sekely 3 dia miresaka an' jesosy izy fa rehefa miresaka n'lay hoe anome ina le mpiandrondro maninona izy teo mpiandrondro adala dia miresaka amin'ny fariseo izy miresaka n'ireo olona izay natonga ny Israely tsy nandehany amin'izay tokony ho izy misy zavatra be deaibe zany afangarony ao anatin'le izy any anatina faminaniana satria faminaniana dia kody ozy izy sotra masina milaza hoe voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra ary voninahitra ny mpanjaka ny mamatajavatra Solomona nylazan'izay raha tsy diso dia Andriamanitra manafina n'ireny zavatra ireny any anatin'ny faminaniana any dia mampipotra le izy fotsiny amin'ny vanim-potoana izay itiavany manao an'izay fa tsy voatery le izy hoe mijery an'le izy eto dia na ny apokalipsy ary dia mitovy amin'izay tsy manaraka vanim-potoana le izy hoe reto zany ny etapy dia avato aloha dia avato fa mifampidipiditra be mamaky ianao apokalipsy toko 4 dia nitoy any toko 4 ny amin'ny toko 7 dia aveo 5 fa 9 dia averiny ray any amin'ny toko 7 ndray ianao aveo dia manao fivezivezena ohatran'izay satria zay mihitsy ny faminaniana zay système amin'ny faminaniana mandefa zavatra fotsiny Andriamanitra dia mivoaka fotsiny le izy fa tsy voatery mifanaraka amin'izay ordre ny tenenany azy nanoratanana azy an'ilay izy
don ministère onction ezako atao fohy ny onction voalohany indrindra ositra jauna voalohany toko faharoa no misy azy a dia miresaka ny jauna voalohany toko faharoa ianareo nandray ny ositra dia mifanamasina ny ositra any amin'ny testamenta taloha dia naseho tamin'ny alalan'ny diloilo naseho tamin'ny alalan'ny menaka dia natao tao anatin'ny tandrokombo izay izy a dia misy mélange ataondry zareo anatin'ilay izy diloilon'oliva dia asiana zava-manitra dia afangarongaro eo iny a dia iny ny anosorana ny mpanjaka na ny mpisorona be a na ny mpaminany fa dia ny sarin'izay zany a hoe midina ao anatin'iny olona iny ny fanamasina fa tia mifanekena vaovao kosa ny ositra dia ozy izy sotra masina hoe ianareo nandray ny ositra avy amin'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana ny olona anankiray a mandray ny fanamasina dia aza mitady zavatra hafa ianao fa zay ny atao hoe mandray ny ositra ny problème mantsy raha lasena bavy atsika mora impressionnena amoahana vocabulaire spécial dia mitsangam-boly daholo ohatra zany zao hoe hafa mihitsy ny considération fandraisan'ny olona anankiray raha mpitondraina titre izy za bishop nefa nidika le bishop nge raha lasena bavy ka loolona dia avadio nge izy sary zay misy olona anankiray zany nataontsika hoe raha lamanantsoa dia iteny raha lamanantsoa hoe za loolona dia ozy nareo rehetra loolona se mahafinaritra zany ka fa raha iteny izy hoe za bishop to anaja tompoko aivenao bishop zay zany izy mialatsiny fa tsy fantatro mialatsiny tompo mialatsiny nefa zavatra mitovy le resaka loolona ihany ny bishop surveillant zany ary mbola ambanimbany kokoa ndray surveillant za surveillant vo makenao tsy izy mihitsy za surveillant asain'ny olona miandry zazakely ary izy surveillant zany sy fa le olona mola impressionnena dia ohatran'izay le izy hoe le fanamasina iny ary lahy Andriamanitra velona ny anatsika fa rehefa resana n'iny tsika ohatrany fanamasina ka mafinaritra samy manantsika fa rehefa tenena hoe tonga fa ty izy andray ositra ady saritaka stolona za te andray azany ositra zany satria maneno tsara le ositra onction anointing tonga ty amin'izay anointing homaika anaovana système receiving Jesus name nazakazaka daholo ny olona rehetra za koa mba te ahena zany receive maninona Jesosy name taty za koa mila zany nefa filma mitovy daholo an'le izy dia zay mampatonga le izy aty amin'ny vanim-potoana iainantsika natosika be mihitsy nylay ositra izay tsy dia nisy nilaza loatra atao anatin'ny baiboly satria iny mba spesial tsy dia nisy nilaza fa le fanamasina atoriana eraka izay tontolo zao sy efa tsy manahitra itsony zay zany nolohan'ny teny iny resaka ositra dia fanahy masina tapitratreo ny resaka ministera dia asa fanompoana ny atao hoe ministera ny asa fanompoana dia misy zavatra maro isan-karazany anankidimy no napetraka ny soratra masina reto asa fanompoana dimy reto Efesiana 4:20 manana tanjona ho fampiorenana ny fiangonana dia misy ny apôstôly misy ny mpaminany misy ny evangelista mpiandry ary mpampianatra reo dimy reo zay natao hoe asa fanompoana ministera izany ary ny don spirituel na fanomezam-pahasoavan'ny fanahy zay tsisy idirany amin'ny fahaizana mitendry gitara na fahaizana mitendry clavier hoe tena io fanomezam-pahasoavako iny fa don spirituel fanomezam-pahasoavan'ny fanahy zay ny don dia le izy mifangaro mihitsy ny ana miteny frantsay raha dia lasa hoe izy manana don izy il a un don pour ça pour ceci fa le tena don ambaran'ny baiboly dia zavatra any amin'ny fanahy zany hoe any amin'ny fanahy le olona dia ohatra hoe miresaka zao soratra masina hoe manana fanomezam-pahasoavana anasitrana dia tsisy idirany amin'ny dokotera zany ka hoe za dokotera dia manana fanomezam-pahasoavana non zavatra ny anaranao iny tsisy idirany amin'ny mpanotra ihany koa zany zavatra zany tsy fanomezam-pahasoavana ny mpanotra
tsisy idirany amin'ny fanahy zany fa mba manotra fotsiny ianao mba nanrona tany fotsiny fisainanao tao anatin'le izy dia mahay an'izay ianao fa fanomezam-pahasoava amin'ny fanahy dia zavatra mampitombo ao amin'ny tontolo ara-panahy zavatra misy impact ao amin'ny tontolo ara-panahy azonareo le izy karaha za manana fanomezam-pahasoavana manasitrana olona ohatra zay tsy mitovy amin'ny fanomezam-pahasoavany ny mpino rehetra afaka mivavaka ho an'ny olona izay marary mety mahita mety tsy mahita fa rehefa ny olona manana le don de guérison na fanomezam-pahasoavana manasitrana dia zay tonga eo aminy sitrana avokoa na farafaratsy indrindra 70 sitrana daholo misy ihany koa fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fanomezam-pahasoavany reny fa tsy reny ihany koa na nadalana antsika rehetrarehetra hoe raha vao tsy miteny teny tsy fantatra dia tsy nandray fanahy masiny don spirituel zany fa ny fanomezam-pahasoavany zany zavatra zany tsy ny olona rehetra nomenany zany Korinthiana 2:12 miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra fanontaniana izay misy valiny ankolaka hoe tsia mahay mamantatra teny tsy fantatra va izy rehetra misy valiny ankolaka hoe tsia mafantatra fanahy va izy rehetra misy valiny ankolaka hoe tsia maminany va izy rehetra misy valiny ankolaka hoe tsia tsy izy rehetra fa zarazarainy arak'izay itiavany azy dia zay ny atao hoe don spirituel azonareo jerena Korinthiana 1:12 Efesiana 4:4 Romanina 4:8 Romanina 4 no Romanina 4:12 Romanina 4:12 Korinthiana 1:12 ary Efesiana 4:4 zay no misy ny fanomezam-pahasoavana tafiditra ao anatin'izany koa ohatrany fanomezam-pahasoavana fitondrana zany zavatra zany nomen'Andriamanitra zany dia rehefa io olona io no mitondra tsy hoe nianatra management izy na nianatra tsy fantatro fa don any anatiny any mihitsy n'le izy dia milamina io fiangonana io zany le natonga ny Petera ny antso an'ilay fitolaza ifeno ny fanahy misy safodiana ianareo fitolaza ifeno ny fanahy eo aminareo andrindra ny gestion rehetrarehetra eto nivo fiangonana fa izay hijanona amin'izay niantsonanay dia ny vavaka sy ny fitoriteny dia ohatran'izay no organisation atao anatin'ny fiangonana zay ihany koa mahasamihafa an'izay telo izay tanàna daholo ny napasteur ny zavatra tsy azoko sy manetikitika analy ao amin'ny tenen'ny Paoly eo amin'ny Korintiana 1:1-12 le resaka hoe vehivavy misaron-doha hoe inona izy ny teny an'izany dia inona ny tranga zay no tiako anontaniana efa napetraka teto zay fa tsy teo se ny resaka fisaronan-doha resaka culture le izy tamin'izany fotoana izany aloha voalohany indrindra satria ny vehivavy dia natao ho eo ambany fahefan'ny vadiny soumise à son mari zay no toerana zay misy ny vehivavy naturellement ny problema tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly amin'izay dia zao nisy karazana anisan'ny zavatra nitranga zany tany anatin'ny Korintiana anisan'ny culture ny zareo hoe ny vehivavy janga raha tsy diso ako dia manapa-bolo rehefa lava volo zany le vehivavy dia iny no signe na soumission iny ny famantarana hoe manaiky ny vadiny izy fa rehefa boriny ny volony dia midika izay fa za dia libre tsy eo ambany fahefanizana izy dia voalohany indrindra zany ny zavatra zay resan'ny Paoly ao anatin'le izy dia zao hoe ny volo izy izy ny fisaronan-doha ny vehivavy na azo fisaronan-doha naturel izy fa raha ny lehilahy azaveko tsara le izy mba ho azonareo raha ny lehilahy izy izy lava volo dia mahafaboninahitra azy zany satria nandikany le lehilahy lava volo zany soumis à quelqu'un azonareo manambara ny tenany zany le lehilahy lava volo hoe za tompoko dia eo ambany fahefan'olona ka tsy hay le fahefan'olona na le vehivavy mety navadika volon'izy mivady zany dia le vehivavy indray bory volo dia le lehilahy lava volo dia nidikan'izay zany dia raha lehilahy ny eo ambany fahefandra vehivavy zay mahatonga l'izy hoe afa-boninahitra azonareo aloha azo ohatreo le volo zany dia fampisehoana fafamboninahitra sy voninahitra ny lehilahy dia tokony bory volo satria izy no eo ambony ary vehivavy dia tokony lava volo satria izy soumis mazava ve hatreo zay zany le système fa ny vehivavy janga kosa tamin'izany fotoanandro zany dia nitapahany ny volony ampisehoany fa za tsy eo ambany fahefanizana izy
ok dia zaho amin'izay ny afatry paoly rehefa tonga ao am-piangonana ilay vehivavy misy orientation misy fifamenona le fanambarana fa tsy fanambarana ray raha vao raisinao amin'ny anankiray fotsiny le izy dia misy zavatra tsy mety ao anatin'le izy fa misy fifamenona le izy fanambarana anankiroa mantsiny fa tsy tadidiko le verset milaza lay faharoa kasika an'io volofo io misy fifamenona le izy le vehivavy zany a tonga ao am-piangonana amin'izay rehefa converti rehefa nandray filazantsara le volo mbola tsy mety maniry dia osy paoly alefa soloso saron-doha ampisehonareo fa tsy anareo fa ianareo dia tsy hoe tsy eo ambany fahefamivadinareo dia nalefa saron-doha ho an'ny vehivavy borivolo d'accord fa ozy ako hoe amin'izao fotoana izao zay zany le sary taloha fa amin'izao fotoana iainantsika izao tsy izay tsony ny sary tsisy olona tsisy lehilahy mihitsy afa-baraka raha borivolo ny vadiny fa tamin'izany mantsy borivolo tena mivampijery mihitsy ny afa-baraka mihitsy ny rahalahy hoe tena ahoana reo vadiny rahalahy zany ahitako eto mipôzinareo mivady zany ao tokantrano a dia tsisy fafambaraka zay le hoe manala baraka ny vadiny ny vehivavy zay borivolo zay fohy volo raha manapaka ny volony dia tavo daholo mila hay daholo mila mitambatra daholo ny donné rehetrarehetra zay vao manome explication fa tsy tonga dia raisinam-bolo ny anankiray fotsiny fa zay le problema tao anatin'le izy manala baraka ny vadiny za zao za aloha tiako vadiko lava volo amen fa tsy matsiaro ny tenako afa baraka raha tapahany ny volony dia homenatra ny aminareo tsy hita mo zany reo lafa tsy hitako zay olazay ny tena menatra fa tsy hita tsy hita tsy afa-baraka fa le sary tao anatin'ny korintiana afa-baraka ny lehilahy satria aseho ositsika hoe ahoana moa manavary ao ny tokantrano zany izy menakavy hoe zao nao mitokantranonay zao dia zay le sary ny sary faharoa dia zao hoe nony amin'ny anjely dia teneniko ny vehivavy mba hanao sarin-doha dia ozy ako hoe iny aloha tsy azoko atreto hoe fa manino le anjely aloha tsy le anjely any an-danitra tsisy raharaha iny anjely any an-danitra zay volonao any dia efa nazavaitsika ihany koa le sary hoe tsy hoe mitazana avany izy hoe hoay zany tapon-dohandray hitako daholo hitako ny tapon-dohan'le anabavy ry tsy mandeha araka ny tokony izy zany fa ny atao hoe anjely araka ny filazan'ny apokalipsy dia zao ozy izy hoe soraty amin'ny anjely ny fiangonana zany hoe anatin'ny fiangonanao misy anjely dia tsy ange gardien koa zay anjely ny fiangonana zay ka hoe manana anjely fiangonana ny USFM any an-danitra any manara-maso ny USFM fa ny atao hoe anjely dia lay mpitandrina ny fanahin'olona zay filazany azy mpitandrina ny fanahinareo pasteur zany le izy dia vozy ako hoe averiko hoe tsy azoko hoe manaytaitra ny pastera ve zany raha vao tena ohatrany tsy saron-doha raha nabavy anay tena ohatry ny alay-panahy mahita n'le lohany tena tsy misarona tsy haiko fa zay zany le tamin'izany fotoanandro samy manana ny fironany sy ny zavatra tsy mety aminy fa ohatrohatr'izay ny fanazavana amin'ireo resaka volo misarona sy tsy misarona-reo zay azotsika ifampisarana azo ataony maniry azo ataony mangataka tsisy fahadosoany zany fa zay no voalaza soratra masina maniriny aminany dia afaka mangataka tsara mihitsy ny sika zay tsy manana fanomezam-pahasoavana na zay manana ihany koa dia afaka mangataka tsara nyzany zavatra zany fa Andriamanitra foana masy mandidy mametraka raha ohatra ianao ka akikely tongotra nefa mangataka kavina tena possible be ianao tsy hahazo mihitsy mandra-piavan'i Kristy eny amin'ny rahoaly-lanitra fa ny tompo mahalala zay plasiny nametrahany anao dia ohatra zay fandehan'le izy miteny ratsy fanamasina ny atao hoe miteny ratsy fanamasina dia manao blasphémie ny atao hoe manao blasphémie dia tsy hoe manao hoparenina hoparay fa manao
filazana ny fanamasina ho devoly dia zay no fampitandremana izay afaran'ny baiboly ny amin'ny blasfémie izay tsy azo famindrapo, tsy azo famelan-keloka. Ohatra ihany koa zany hoe asan'ny fanamasina nefa lazainao fa asan'ny devoly, dia zay ihany koa tsy mahazo famelan-keloka. Fa zao le izy mila regrouper tsika le données rehetrarehetra dia avoakantsika zay conclusion mazava tsara sy tsy mandiso an'Andriamanitra ao anatin'le resaka. Raha miresaka tsika zany hoe blasphémie dia mipetraka lay teny hoe tsy mahazo famelan-keloka le olona manao an'izay zavatra izay. Manao an'ilay izy a dia tsy mahazo famelan-keloka. Ny dikany hoe tsy mahazo famelan-keloka dia tsy ho voavonjy mandrakizay. Zay mifandeha an'ilay izy. Zao amin'izay nefa le fandehan-javatra, raha misy olona manao blasphémie dia azo antoka fa efa fantatra Andriamanitra hatramin'ny voalohany fa hanao blasphémie io olona io. D'accord sa tsy d'accord? Ny dikan'izay dia zao, manao fahadisoan'Andriamanitra raha olona efa azo antoka fa tsy azo famelan-keloka mandrakizay dia omena n'ilay fanomezana ny famonjena sy ny fanamasina indray. Zany hoe raha miresaka tsika n'ilay fitenenan-dratsy ny fanamasina zay tsy azo ny famelan-keloka dia olona efa ouvert rahateo io olona io. Olona efa ouvert rahateo io olona io. Zay ny fandeha n'ilay zavatra. Fa tsy hoe olona nanaiky an'i Jesosy na olona nandray ny famonjeny dia aveo fotsitra indray ilay izy satria nanao blasphémie izy. Lasa misy erreur nataon'Andriamanitra zany hoe Andriamanitra mampiasa ny fanamasina satria tsy isy olona voavony zany raha tsy asa ny fanamasina ny impon'ny olona anankiray. Dia Andriamanitra mampiasa ny fanamasina hoe kasio raha anona mba voavonjy. Kay moa raha anona ty voavonjy ty tsy nampoizina, ampiasaiko mihitsy ilay voambolana hoe tsy nampoiziko. Hoe izy no hiteny ratsy ny fanahy masina indray any aoriana. Fa matoa ny olona tafiditra sy tafalatsaka ny anatin'ny blasphémie dia efa zay mihitsy. Zay na tonga Petera tena niresaka tamin'ny Simona mihitsy hoe bebay ianao. Petera moa zany ny hevitra averiko eto le resaka teto hoe tsy voatery nanana ny fahatakarana rehetrarehetra ny olona, fa Petera ny hevitra fa tena converti Simona mpanao ody. Nefa ve izy miteniteny foana ny fanamasina hoe mba meko vola be ianao fa mba tena Petera tena niandry mihitsy hoe tena ho faty taky ny Ananiasy Safira ty rangahy ty. Fa nagaga amin'ny Petera tao tsy naninona ihany ngara iny fa hoana ary zany zavatra ireny. Nefa zany eritreretra hoe tena vitany amin'io satria tsy converti Simona mpanao ody. Fa mbola na Petera nanao le conclusion mbola mitoetra ao anatinao ihany ny fangidinao. Dia zay no nampatonga an'ilay tantara ohatran'izay. Ka raha miresaka tsika blasphémie dia zay le izy miteny ratsy ny fanamasina, milaza zavatra izay asan'ny fanamasina ho asan'ny devoly dia zay tsy mahazo famelan-keloka ny olona anankiray. Fiadanana daholo. Ny fanontaniako Apokalipsia 14:13 hoe narefeo avy tany an-danitra aho izy nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Ny fanontaniako hoe manaraka azy aiza? Tapitra treo ve ilay izy sa hoe mbola misy tohiny sa manaraka azy ahoana ilay izy? Natonga an'ilay eritreritra mantsy misy mpanompon'Andriamanitra nampiasain'Andriamanitra tamin'ny fahavelomany dia avy eo dia ataoko hoe nitaona olona tao amin'i Jesosy zany izy. Maty izy avy eo dia mbola misy mampiasa le zavatra tamin'ny fahavelony dia nefany mbola misy ohatra hoe toriteny ohatra na hira na tsy haiko dia lasa zany eritreritra hoe avy eo nefa ny aty aoriana mahakasika an'ilay olona le izy dia mbola mahakasika olona le œuvre nataoko hoe ny baiboly izay soratana ohatra dia le manaraka azy amin'izay zany lasa tsy haiko hoe manaraka azy ahoana le izy satria izy efa lasa. Dia le asa nefa misy taraiky
dia ahoana ary zany anaraka an'iza indray zany le asa fanontaniana tokoa zany. Ny asa manaraka azy aloha ny Koritiana voalohany toko 7 misy an'le tantara. Ho zatoetra amin'ny afo ny asan'ny olona, raha maharitra ny asany dia mahazo tombotsoa izy, fa raha levon'ny afo ny asany dia ho faty antoka izy nefa ny tenany dia ho vonjena ihany fa tahaka ny toy izay avy amin'ny afo. Rehefa maty zany le olona anankiray dia ny asany manaraka azy, le asany manaraka azy asa ara-panahy, fa tsy hoe manaraka azy masinina kodra na manaraka azy ny angady tsy izay le izy fa le asa ara-panahy. Zany hoe ohatra zany zao za rehefa lasa dia manaraka ahako ho tsaraina ho zantoetra amin'ny afo ny asako. Ohatra izay zany sary ao anatin'le famonjena miakatra ny an-danitra ny olona, fa le système nge ohatran'izao hoe le asa manaraka azy nge tsy hoe androany izy maty dia androany le zavatra, fa mbola misy an'le fitsanganana, miandry an'le fitsanganana ny zavatra rehetrarehetra. Dia mitsangana le olona iny zay maty eo amin'ny Kristy no hitsangana aloha, dia zay vao tsika zay velona ka mitoetra dia hitoetra ho amin'ny mandrakariva isika, dia miditra ny fiainana mandrakizay zany le olona iny, dia zay vao hoentiny eo anatrehany Kristy amin'izay ho amin'ny fitsarahan'ny Kristy lay asan'le olona. Zany hoe tsy ao anatin'le vanim-potoana fatesany, tsy ao anatin'le fotoana izay ialany aina zany ny lasa ihany koa le asa, fa rehefa mitsangana amin'ny maty izy dia zay vao manaraka, dia zay vao zahatoetra le asany. Zay. Efa mativa marina tsika na izany ary. Saika anontaniako le eo amin'ny fiangonana Laodika, dia hoe soraty eo amin'ny anjelona fiangonana ny Laodika izay nolazainy amen ozy izy, dia fantatro ny asanao fa sady tsy mangatsiaka ianao tsy mafana, aleo mangatsiaka na mafana satria raha tsy izay ianao dia alohan'ny vavako. Dia inona le tiany tenena hoe alohako sady tsy mafana? Mioka mioka ilay izy fa tsy azoko inona ny tena tiany ambara amin'io. Hoe ve ny suppositionko ve hoe ohatra ny hoe za kristianina dia sady hoe manao ny fanao izao tontolo izao, dia sady tsy mafana ny tsy mangatsiaka dia alohan'Andriamanitra, dia tsy azoko. Hoe rehefa tonga any an-danitra ve ohatra dia alohany hoe averiny ve sa hoe ahoana ny tiany tenena? Raha mahavariana anahy ilay izy. Rehefa tafakatra voadaka indray. Le resaka ty aloha zany aloha tonga dia mazava be izy ty ho an'ny fiangonana no resahana eo. Le fiangonana izay nanafangaro any Mamona sy Kristy. Efa nampianatra zay Jesosy tsy misy mahay manompotompo rozy izy fa ray ihany, ray hoalany dia ny ray hotopoiny. Zany hoe ty fiangonana anankiray ity matoa izy fiangonana dia fiangonana tokoa zany izy aloha voalohany indrindra, farafaratsy misy membre du Christ marina ao anatin'izy ireo, fa ny vetiny be tao anatin'izy dia olona tia vola, olona mpilalao vola, olona mila arena, olona tia arena sy sisa rehetrarehetra. Dia endrika ivelany fotsiny Jesosy fa nisy vitsivitsy ihany tao zany izay mety nandairany, mety nifindran'ny toetra ratsiny zareo, fa tena any Kristy marina. Dia izay nanafaran'ny Kristy, nanafaran'i Jesosy hoe alao ianao mangatsiaka, zany hoe tena rehefa vola dia vola, dana mitady vola, ataovy izay mety rehetra, na alao ianao mafana, ara-panahy zany dikan'izay, tena mikatsaka, tena mandroso, tena mandeha amin'ny zava-panahy rehetrarehetra. Fa rehefa matimaty ianao sady tsy atiny tsy ary, zararony ao anatinao. Ozy izy Jesosy zay ny resaka efa nifampiresantsika teto hoe ina moa tany marivo ambony vatolampy ao amin'ny tsilo, zany nge le matimaty daholo le sady temba ho an'i Jesosy ihany tsy fo ihany fa mba ohatra zao sy ohatra zao hoe. Dia reny le alohan'ny vavako, inona ny dika le hoe alohan'ny vavako laviko, tsy mety amiko zany, mampandoa zany toetra anao zany. Zay ny dika izy mampandoa zany toetra anao zany. Fa misafidiana ianao fa rikoriko aminao zay mazava, rikoriko aminao, mamparikiriko zany zavatra ataonao zany.
dia ohatran'izay io ambarany ray farany ary izay mbola tsy teo. Misy fanontaniana ato amin'ny Madeleine Lovana Findra. Momba ny batisa hono tsy azo ny pastera. Mbola tsy vita batisa ranobe izy fa efa natao tamin'ny mbola kely. Dia ny olona tsy vita batisa ranobe ve izany tsy mahazo fanamasina faharoa. Izay aloha izany ilay ray faharoa izy dia tsy voavonjy ve izany raha tonga amin'izao fotoana izao. Satria mbola tsy vita batisa misaotra indrindra. Ny batisa dia efa fampizarantsika ihany koa tao anatin'izany. Batisa dia zavatra ivelany. Ny zavatra ivelany dia tsy mamaritra ny zavatra ao anaty. Mety misy olona vita batisa, zava nahita 7 aloha hatreto no hitako, mbola tsy isy naharesy izay sifra zay ve fimpito vita batisa hono izy ary vonona ho atao fambalony tato am-piangonana antsika. Ozy aho hoe mialatsiny fa tena tsy hanao an'ilay fahavalo tsony aho fa zay aloha ny efa vitany. Misy olona vita batisa fa tsy handova fiainana, ary nisy olona tsy vita batisa fa nandova fiainana tahaka ilay jiolahy niomby teo amboniny hazo fijaliana. Midika ve zany fa tsy tokony atao batisa ary azo tsy atao batisa? Voalohany indrindra ezahako fehezina ao anatin'ny 10 minitra ilay resaka satria fampianarana atsasakadiny zany raha ny tena marina. Voalohany indrindra ny batisa dia zao ny fanambarana zay mino sy atao batisa. Izy tsy niteny hoe zay atao batisa sy mino, fa zay mino sy atao batisa. Zany hoe mino ny teboka voalohany, batisa no faharoa. Raha tsorina raha dika amintsika le izy dia azontsika dika tahaka zao hoe zay mifankaty ka mivady, tsy hoe zay mivady ka mifankaty. Misy problème na tokantrano be dia be ohatran'izany alefa aloha dia l'amour viendra après, tsy viendra le izy mandrakity ny androany, eo amin'izay vao hoe ahoana za mifandehany. Fa mifandehana izy misy zavatra melo lalana. Zay mino sy atao batisa, zay nateraky indray dia atao batisa. Zay no lalàna natoraly le zavatra. Ka raha natao ianao zay rehetrarehetra tsy mifandraiky amin'izay ordre izay dia tsy izy. Ohatra zany zao hoe roa taona ohatra, na tsy ataoko hoe roa taona fa herinandro aho ohatra natapabolana, dia nentina teo anatrehan'ny pretra aho, na teo anatrehan'ny pastera, dia nangalan'ny pastera rano zay formanovany azy eo na rano ray tanana na misy alay anankiray tonga dia atsoboka tampoka be fotsiny ohatran'izao le zazakely, tonga saina mihitsy le zaza hoe fa nisy inona ry izy teo. Fa zay formanovany azy eo, fa rehefa tsy aloavan'ny finoana le izy dia tsy batisa no ianarany. Azonareo? Rehefa tsy aloavan'ny finoana dia tsy batisa no anarany. Fa misy petratanana, misy vanolorana, misy akiletika, misy akijoboka sy izay mety anarany azo menana azy. Fa ny atao hoe batisa dia finoana, fanehoana, fijoroana vavolombelona ny amin'ny finoana, fijoroana vavolombelona ny amin'ny fahaterahana indray, za nateraky indray, za matsapa ny asan'i Kristy tao am-poko, dika zay manatona manaika sa tompoko fonina. Tena henoko Jesosy velona atao anatiko, tsy za tsy ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko dia ho atao batisa. Zay ny atao hoe batisa. Ka ny talohan'izay périoda rehetra zay dia tsy batisa ny anarany, ary après an'izay périoda rehetra zay dia tsy batisa tsony ny anarany. Io mantsy vokatry ny fameliviliana be dia be sy fampianarana fafinio aloha za hoe le zavatra impressionnant rehetrarehetra. Dia misy karazana olona lasa, ary zay ny afatry Paul mihitsy no ianareo tena mila 5 ministère mihitsy ampianatra anareo ny tokony ho izy mba tsy ho avilivily fampianarana maro sakarazany amin'ny saipetsy ataon'ny olona itsony ianareo. Fa nareo adalain'ny olona amin'ny zavatra maro isan-karazany, takizany zany ny tao Korinto, dia laza amin'izay hoe zay ihany Paul, zay ihany enina, zay ihany anina, zay ohatr'izao mibatisa sy sisa rehetrarehetra. Dia ozy ateo miverina amin'ilay resaka hoe ny atao hoe batisa zay ialoavan'ny finoana, dia izay ny atao hoe batisa. Le avant tsy izy ary le après tsy mikoty. Zay ny tenenan'i Paul ihany koa hoe ray ihany ny batisa. Inona le ray? Lay nialoavan'ny finoana, lay nialoavan'ny fahateraham-baovao, lay nialoavan'ny fiainana ao amin'ny Kristy. Zay ny atao hoe batisa. Ok, tahaka an'izay le zavatra. Dia amala farany an'ilay teo hoe
vovonjy sa tsy vovonjy, mandray fanamasina sa tsisy ifandraisany, tsisy ifandraisany. Raha tao batisa ako a tsy midika zany fa nandray fanamasina. Misy fampianaran'ny eglizy mantsy mitovy amin'izany zavatra zany hoe Jauna 3:5 ateraky ny rano sy ny fanahy dia ny dikany ateraky ny rano sy ny fanahy le rano batisa tsy zany. Ny rano tsy miteraka, tsisy zazavavindrano eto na ny ray ary mino a, ary tsisy zazalandrano ihany koa za tsy zazalandrano, tsy nateraky ny rano a, tsy zanaky ny rano a, fa za zanaky ny fanahy, zanaky Andriamanitra. Amen. Dia tahakan'izay le izy ny rano tsy miteraka. Ka hoe zay tsy vita batisa, tsy vita batemy dia ho very, tsy mavery io. Zay ny tenenan Jesosy, zay minitra tao batisa no vonjena. Fa inona ny toyany? Zay tsy mety mino no melohany, fa tsy nasiany batisa intsony. Satria maninona le batisa nge confirmation le finoana fotsiny, extériorisation, fankatoavana mibaiko an Jesosy fotsiny hoe manova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina. Zay fotsiny ihany le batisa. Fankatoavana, fiainana, fandresen-dahatra. Ok ary tahaka ny olona mpivady ihany. Fanehoam-pitiavana fotsiny an'ilay fampisehoana ivelany fotsiny, fampisehoana amin'ny tontolo manodidina, témoignage amin'ny tontolo manodidina, lay fanaovana n'ilay hetsika hoe andaotsika ho any amin'ny ray aman-dreninao, andaotsika ho any amin'ny firaisana, andaotsika ho any am-piangonana, fanehoana ivelany. Fa rehefa tsy misy ny fitiavana, tsisy dikany daholo zany rehetra zany. Zay le izy. Ary rehefa misy ny fitiavana, ilaina reo hafa reo, tahaka an'izay ihany koa le batisa, aseho fotsiny amin'ny ivelany, témoignage ivelany fotsiny ihany, fa tsy mamaritra ny zava-panahy, zay zavatra atao ety ivelany. Fa za mino fa ny olona anankiray rehefa tena misy asan'i Kristy ao am-pony na belosy miziriziry tahaka n'inona ary izy manatona moramora eny ihany izy, natona moramora fotsiny ihany. Za nahita olona tena ohatra an'izany mihitsy, io mamanay io, nao za mba hitifitra kely. Zava vita. Fa fotoana tampotampoka izy nisotra anary natao batisa, natona moramora indray izy. Nefa raha misy belo zany voalohany dia izy ho faharoa. Fa rehefa tratra ny fitiavan'i Kristy ianao sy ny asany any am-ponao, mihetro ho azy ny any anatinao dia manaiky. Tsisy fampitahorana hoe ho any amin'ny elona ianao raha vao tsy vita very maina ny asanao rehetra. Fa amin'ny kitsim-pony manaiky dia ity aho Tompo, voninahiko. Zay. Eny ary, tapitra ka. Okizay. Efa lava be zay resak'izay Ataontsika mba hitsangana dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.